sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Tena mahafaly no torio ary ataovy antsoavo, aelezo atrany amparavazan-tany izao, nanafaka ny vahoakany ny tompo. Aleluia. Mbola tsy sasatra ny manolotro ny teny fiarabagna ho anao, ho antsika zay mbola tratranay eo am-pagnarahagna anity onjam-peo ny radio Fagniry tiantsika jiaby ity. Ny loha hevitry naroson'ny fiangonana ho antsika amin'izao alahady fahaenigny amin'ny Paka amin'ny taona azao dia ny hoe ny fanahy masina no manohy ny asan'ny Kristy, mba handinihantsika misimisy kokoa zegny loha hevitry zay naroson'ny fiangonana reny ho antsika zanany zegny, dia nda hivakigny amintsika ireto vaky teny telo zay narosony ho antsika, ary rehefa ave moa iaraka hitandregny ny toriteny sy fampianaragna izay nataony arsaveka antsika dia i Monseigneur Benjamin Marc Caramarson. Ke ny vaky teny masina voalohany amin'izegny dia boky mitantara ny asan'ny apôstôly ao amin'ny toko 9 ny 15 ka hatramin'ny 17. Nametrahany tanana izy ireo ka nandray ny fanahy masina. Tamin'izany andro zany i Filipo diakra dia nidina tany an-tanànan'ny Samaria ka nitory any Kristy tamin'ny olona tao. Nandresy nahita ny fahagagana nataon'ny Filipo ny vahoaka marobe ka nihainy tsara izay nolazainy, fa maro ny olona azon'ny fanahy maloto no nivoahany tamin'ny mpikaikiahana mafy, betsaka ny malemy sy ny mandringana no sitrana koa, ka hafaliagna moa izany no tao amin'izany tanàna izany. Rehefa reny apôstôly tany Jerosalema fa nandray ny tenin'Andriamanitra ny tany Samaria, dia nirahy ny ankany i Piera sy i Joany. No ny tonga tany izy roa lahy dia nivavaka ho an'ny olona mba handraisan'ny fanahy masina, satria vita batemy tamin'ny anaran'i Jesoa Tompo izy ireo, fa tsy mbola nisy nidinan'ny fanahy masina na dia iray aza, dia nametrahany tanana izy ireo ka nandray ny fanahy masina. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Tutsuya wa kamana nizirani,
Gesù, alleluia. Miarabasika miarakaby, fatotsoa hoankamana Israely. Tonisoa i Kristi Gesù, alleluia. Nisandrata Andriamanitra any ambony lalitrany, vonivony lahitraone anerana ny tany. Amin'ny lalana hareko na melarany arato, gadesanya ny tanonika nilofika ny aiko. Lenanaovany lombo teo anoloa temo, saizy revidray no nitamokanatao. Miarahaba-tsika miarakaby, fatotsoa hoankamana Israely. Tonisoa i Kristi Gesù, alleluia. Fuku eira wiasa, imunai tumifuaza rivalia manata, ifuaza paisa wate amua ni maraya. Dera nao wawitupe wanibu ni bahoka, ariaka lazana amire upilenena. Miarahaba-tsika miarakaby, fatotsoa hoankamana Israely. Tonisoa i Kristi Gesù, alleluia. Misandrata Andriamanitra any ambony lalitrany, vonivony lahitraone anerana ny tany. Raha any ambony lanitra de sola inasangatra, rifanay pamoana hoanalay voninahitra. Miarahaba-tsika miarakaby, fatotsoa hoankamana Israely. Tonisoa i Kristi Gesù, alleluia. Miarahaba-tsika miarakaby, fatotsoa hoankamana Israely. Tonisoa i Kristi Gesù, alleluia. Tonisoa i Kristi Gesù, alleluia. Tonisoa i Kristi Gesù, alleluia. Tonisoa i Kristi Gesù. Vakteny masina faharoa, taratasy voalohany ny masinda-Piera apôstôly ao amin'ny toko fahatelo, ny andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faha 8 ambin'ny folo. Novonoana tamin'ny nofo i Kristy
fa novelomina tamin'ny fanahy. Ry hava malala, i Kristy tompo no ankamasino ao amponareo, ao ka ho vonina mandrakariva ianareo amaly amin'ny kitsimpo sy fanajana, an'izay rehetra manontany anareo ny amin'ny antony fanantenana izay ao anatinareo. Ao ka ho tsara ny hitsimponareo, mba ho amin'izay anendrikendrehananareo indrindra no hampahamenatra anireo mpanaratsy ny fitondrantena tsara ataonareo ao amin'ny Kristy. Fa aleo amin'ny fanaovantsoa no miaritra fahoriana raha izany no sitrapon'Andriamanitra toy izay amin'ny fanaovandratsy. Na i Kristy koa aza niaritra fahafatesana indray mandeha noho ny otantsika, dia izy marina ho an'ny tsy marina, mba hanolorany antsika amin'Andriamanitra ka novonoina tamin'ny nofo izy fa novelomina tamin'ny fanahy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno izy mampiavana. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno izy mampiavana. Alleluia, teny fitiavana, sady famonjeny sy fanambarana. Alleluia, teny fitiavana, sady famonjeny sy fanambarana. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno izy mampiavana. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno izy mampiavana. Alleluia, teny fitiavana, sady famonjeny sy fanambarana. Alleluia, teny fitiavana, sady famonjeny sy fanambarana. Evanjely masina nosoratan'ny Masinday Joany, ny toko fa 7:10, ny andininy 5:10 ka hatramin'ny 9:20. Hangataka amin'ny raiko aho, ka homeny mpanafaka alahelo hafa ianareo. Tamin'izany andro zany, i Jesoa nilaza tamin'ny mpianany hoe, raha ty ahy ianareo dia hitandrana ny didiko, ary zaho kosa hangataka amin'ny ray ka homeny mpanafaka alahelo hafa ianareo, mba hitoetra eo aminareo mandrakizay dia ny fanahy ny fahamarinana, izay tsy azon'izao tontolo izao raisina satria tsy hitany ka tsy fantany, fa ianareo no mahafantatra azy satria hitoetra ao aminareo sy ao anatinareo izy. Tsy avelako kamboty ianareo, fa ankaty aminareo aho. Raha afaka kelikely dia tsy ahita ahy intsony izao tontolo izao, fa ianareo no ahita ahy satria velona aho, ary ho velona koa ianareo. Amin'izany andro zany, dia ho fantatrareo fa izaho ao amin'ny raiko, ianareo ato amiko, ary izaho ao aminareo. Izay manana ny dido ka mitandrana azy no tia ahy, ary izay tia ahy dia ho tian'ny raiko sy ho tiako koa, ka haneho ny tenako aminy aho. Izany ary ka ankalazaontsika fa masina ny tenin'ny Tompo, dera ny ho anao re Kristy. Ry kristianina havana, efa herinandro maromaro isika izay no ny velona azo lazaina aza fa nilomano tao anatin'ny hafalian'ny Paka dia i Jesosy Kristy lay mpiara-belona amintsika, dia eo anivosika tokoa ary dia mampibaribary ny fitiavan'Andriamanitra, ka efa manakaiky ny fankalazana ny famaranana n'izao vanim-potoana lehibe ny Paka izao, alahady 4 androany, ary amin'ny alakamisy ho avy izao no ankalazasika ny Ascension i Jesosy Kristy niakatra any an-danitra, izany hoe nandresy tokoa izy ka
eo akavanan'Andriamanitra ray ary dia avy any izy ary araky ny tenin'Andriamanitra androany no mandefa ny fanahy masina mba itoy izay asa izay sinona ny asa nataony teto fa ny asa mpamozena zany hoe isika mivelona ny mahazanak'Andriamanitra isika satria izay ny tena famozena ka raha mivelona ny mahazanak'Andriamanitra sikisika dia efa misantatra sahady ilay toerana misy an' Jesoa any an-danitra ka ity tany ity ho zary tany vao lanitra vao zany hoe araky ny hira ataosika ry tompo Andriamanitra Ndrenanahary dia miova ho tany sy lanitra vao izao fiainasika izao vokatry ny fanahy masina ka isika indray ary araky izay voalaza zay satria onena ny fanahy masina isika tonga zanak'Andriamanitra isika dia manohy ny asan' Jesoa ka isika indray ary no Jesoa mpiarabelona amin'ny olona izay tokoa no votoatiny tenin'Andriamanitra arosiny fiangonana ho ansika amin'izao alahady fahenina ampaka izao ka iombonasika tanteraka tokoa amin'ny Jesoa mpiarabelona amintsika ry kristianina havana sy hoe rehefa tonga ilay fanahy masina amin'ny Pentekoty dia misalotra ny fanahiny Jesoa isika tahaka ny amin'ny tromba reny misalotra ny fanahiny ranona sy ranona sanatria izany fa tonga zanak'Andriamanitra isika fiavozana lehibe sy mamatotra zany ny fanan'Andriamanitra sy fanahiny tromba no raisina amin'ny batemy ny raisika amin'ny Pentekoty fa fanahy mampiombona tanteraka amin'ny mahazanak'Andriamanitra isika tonga zanak'Andriamanitra isika noho ny fanahy masina ka manohy ny asan'i Kristy eo anivon'izao tontolo izao iraina isika hitondra ny famozena eo anivon'izao tontolo izao ary dia efa enosika izay ao amin'ny vakiteny voalohany boky mitantara ny asan'ny apôstôly entan'ny fanahy masina izy ireo ka namitra tanana ho an'ireo izay mbola sy nandray an'izany enosika amin'ny vakiteny voalohany izay ka manohy ny asan'i Kristy tokoa ireo apôstôly ary dia izay mono antony ny fidianan'i Jesoa azy ireo enosika ny fidianana ny apôstôly manohy ny asan'i Jesoa izany hoe miombona amin'i Jesoa ny arabelona taminy ary fantatra sika fa ny kritera ny fomba ny fidianana ny apôstôly enosika izany rehefa namadika i Jodasy mba ho feno 2010 izy ireo dia ny olona niara-nena tamin'i Jesoa ary vavolombelona ny fisanganako velona ary dia izay no ametratanana azy ireo mba ho vita batemy zany hoe onena ny fanahy masina sy ka ho tonga ho zanak'Andriamanitra ka zary ho vavolombelona ho tempolin'Andriamanitra ka lasa eglizy velona tempoly sy ilay tempoly ao Jerosalema sony fa isika siraikiraiky avy izay tonga zanak'Andriamanitra dia tempoly ny fanahy masina ka manambara ny fahamasinan'Andriamanitra sy no izay fahamasinana izay fa Andriamanitra eo anivosika mpiarabelona amintsika Andriamanitra ary isika izao ary entanin'izay mahavita batemy asika izay no fahazavana sy fanilo ho an'ireo manodidina asika ka isika izay nandray ny fanahy masina dia tonga vavolombelona ihany koa ary izay no antisanteriny Masindapiera amin'ny vakiteny faharoa ny nahazahotsika n'izay fanahy masina izay sy hoe zavatra moramora izay sy hoe zavatra novidim-bola izay na dia sarobidy azan'ny volamena na dia sarobidy azan'ny vola fosy dia i Kristy
izay sy nanota nanaiky ho fahotana nanolotra ny ainy ho ansika ka izay no aza hosika ary an'izay fanahy masina izay ka na de misy aza zany ny mpanarasy na de misy aza ny mpanamavo ansika eo amin'ny fiainasika de aoka iseho ilay asarobidiny rany Kristy iseho amin'ny fitondrantenasika ny mahazanak'Andriamanitra sika sy diplôma zany ny batemy sy zavatra grady ny mahazanak'Andriamanitra sika fa kosa mibaribary amin'ny fiainasika andavanandro ary zay no mahatonga sika mivolagna matetika hoe fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro ny fitondrantenasika io ny baribary fanandresiny rasy tokoa i Kristy ka isika izao araky ny averimberisika ny Kristy mpiarabelona amin'ny olona ka ny fiainasika no anehosika an'izany ary inona zay fitondrantena sara zay araky ny voalazan'ny masindapiera eto amin'ny alalan'ny fanaovansoa ka amin'izay rava ny rindriny fanavakavahana rava ireo herisetra manapotika ny fiainasika na eo anivon'ny fianakaviana izany na eo anivon'ny fiarahamonina na eo anivon'ny sekoly na amin'ny toeram-piasana amin'ny alalan'ny fanaovansoa amin'ny alalan'ny fanaovana ny tsara no anehosika ny mahazanak'Andriamanitra sika amin'ny alalan'ny fitondrantena sika mifanaraka amin'ny mahazanak'Andriamanitra sika no anehosika amin'ireo mpiarabelona amintsika fa velona tokoa i Kristy velona eo anivosika mpiarabelona amintsika tokoa i Kristy amin'ny alalan'ny fitondrantenasika no anehosika an'izay mety ilaza ary isika ry kristianina havana isika zay vita batemy soyons fiers d'être chrétiens d'être catholique ho isika mety antantena ary isika hoe ahoana ary no hanatanteraka an'izany i Jesoa ao amin'ny evanjely no manambara fa angataka amin'ny ray izo izy ka omena isika ny fanahy lay fanahy pankahery lay fanahy mpanafaka lahelo lay fanahy mpanamasina atsika ka amin'izay afaka hivelona ny fitondrantena mahazanak'Andriamanitra isika izany hoe o kristianina ny teny hoe Kristy ho isika kristianina ho isika dia avy amin'ny teny hoe Kristy ka hivelona ny mahakristianina tokoa isika satria hirotsaka ao amin'isika hitoetra ao amin'isika ny fanahy fahamarinana ka amin'izay marina ny fiainasika manontolo lavitra ny lainga sy ny fitapitaka ny fitondrantenasika mifanaraka an'izay fahamarinana izay na de sy lavorary azysika dia volavolain'ny fanahy masina mba ho Kristy velona ho Kristy mpiarabelona amin'olona isika hitoetra ao amintsika ao ny herin'ny fanahy masina mety misy mpanenjika misy mpanarasy sy kamboty isika fa eo Kristy ary izay no mahatonga an'ireny martiry anisan'izany i Lucien Botovasoa zay irisika mba ho famantarana ho ansika ihany koa mba ho modely ho ansika ihany koa zany hoe afaka mivelona any izay mahakristianina zay amin'izay fizoroana ho vavolombelona amin'izay mahamartiry ny teny hoe martiry de midika hoe vavolombelona sy hoe mitadiavana izany fa entaniny fanahy masina tokoa ka izay tokoa ary kristianina hafa ny valy ny aiaiposika hoe ahoana nanatanteraka izany tanteraka tokoa izy satria raha hiakatra ny an-danitra i Jesoa araky ny voalazany ary zay no ankalazaisika amin'izao alakamisy ho avy zao dia andefa ny fanahy izy lay fanahy mpankahery lay fanahy mpanazava lay fanahy mpanamarina lay fanahy mpanafaka lahelo ka
sy atahotra isony isika ary zay no raisiny masiny Maria ihany koa tamin'ny niarakanjely Gabriely tonga tao aminy, aza matahotra anao ry Maria. Ary ty zay koa aza matahotra isika izao no Kristy mpiarabelona amin'olona. Ry Jesoa Tompo, ampio ary zahay amin'izao fiainana izao, ny fanainao masina ny anafaka anay amin'ireo fatopatotra rehetrarehetra ka hatonga anay ho zanaka tanteraka tokoa, ka amin'izay ny fanahy masina anazava n'izay mbola sy azonay, ary ny fanahy masina ny ankahery anay ka ahatonga anay koa ho tena vavolombelonao, ka sy atahotra zahay fa izoro ho mandrakariva ho fahazavana sy fanasina amin'ireo mpiarabelona aminay. Ry Jesoa Tompo, ianao tokoa nampanantena ny fanahy masina ary nampidina azy tamin'ny apôstôly, ka rosay aminay ary izay fanahy izay, ary atovy mifanaraka amin'ny maha-kristianina anay ny fiainanay andavanandro. Ampio zahay ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roatsika isandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roatsika isandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatra isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra sika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi Dieu seul.